Fanaja tantara no soratany Mandrian'ny Aina ho lalaoviny Mananjara, Tahinana Antenaina, Fiderana, Sarobidy ary Sonia. Niaraka tamin'ny mialy izany le hoe niaraka tamin'ny akama fa zoma ho maly. Fa maninona tsy valinao e? Seria, aza miakatakata be io rangalo fa tsy. Fa tokony mbola ampilamy mandray izany izao zavatra fantatro izao aminao. Dia tsy mba nahita olona hafa mihitsy vehilahy ohatran'ny mialy. Teny namako mihitsy. Inona ary ty e? Ajanona aloha le ranomasoko a. Tsy valiny ianao ry Natenaina, tsy valiny ianao e. Ale ty e, mipetra tsara rangaha fa ino ty a? Aza mifamelimely ohatran'io mihitsy ry Fanaja. Dia raha izay efa niaretako rehetra taminao izay ve te? Mbola sahanao ihany namitaka anahy. Fa namitaka anao amin'inona moa izahay? Dia mbola mieritreritra ny andazana ianao. Sa tsy voavakinao tsara amin'ny mesazy tonga ao aminao iny? Oazay le ty e, fa tsy azonay nataoko ve mba miaraka manalazy e? Manalazy dia amin'ny resam-pitiavana. Koa efa izay koa rangahary a, fantatrao izy izay izany dia inona ka? Sioka. Andrery Natenaina, tena tsy valiny ianao e. Efa mipotra aminao aho izany ka tsy hitako indray hoe inona. Andainga atebana. Fa dia inona loatra reny tsy nety nataoko taminao e. Ka tsisiko inona re? Eny e, tiana ianao dia manao anahy ohatr'izao. Ianao mihitsy anie adala ry Fanaja e. Tsy hitako mihitsy hoe inona ary mijerijerena telefonina n'olona mipetraka tsara io. Oji, fanga tonga sady? Ie, tonga rery dada. Ary to bongo be ty maso fa naninona e? Fa nisy inona indray tany Fanaja? Nitomany tany anga? Ranomasy tsy tana reny na tonga an'io a. Ranomaso tsy tana? Fa naninona e? Oji, fa misy inona ry Fanaja? Ao, lazao amin'ny dada aingana. Ka lozany ery dada e. Fa lozinina e. Tonga dia lazao moa fa aza tao an'io e. Miaraka ny Natenaina sy mialy. Rancho, le azavanina matesa faingana iny ve? Dia le mialy koa dia sananao an'izany? Ka zany ho ahy e, tena tsy naposiko. Mba namandry ihany ve izy dia zany mba toetrany? Tena mpamosavy malemy. Tena tsy zakako izao ry dada. Mangina aloha e. Tandray misomanao foana eo fa raha olona tsy vanina ohatran'izany tsy mendrika ny ranomasondria akory. Zany a? Aleo aloha angamba ndeha atory kely e. Tena mavesatra be loatra ny lohako. Tena tampoka loatra amiko izao zavatra izao. Mandana re. Mandana dia ao fa karakarainy dada le sakafo tena tianao a? Mandana. Raha inona moa dia izaho?
Angatsy loza ry sheria. Fa nisy inona lesy? Ka hitan'le kiala fanaja le mesy ny retanikio inko. Tovy matotra koa e. Resaka matotra be zany e. Ary soa ihany elaza fa niantso anahy aloha fa za io zao saika andeha ho any amin'ny kiala mihitsy a. Ay, tena aza makamy mihitsy aloha ndry a. Dia ahoana ozy izy ka? Inona no nitranga? Ngamo misy hoe inona fa tsy afaka nandainga antsony ako. Ka tsy tezitra be ve kiala amin'izany lesy? Ahoana moa tsy ampatezitra amin'izaniko. Ohatran'ireny olona voan'ny aromotany ireny izy miritonaniko. Sika. Ko inona koa moa lesy zany fa dia hisaraka amin'ny ara moa ve tsy efa ho ataony lahy e? Ko vao maika ara nisy an'izay fisarahana vita ho azy izay sa ahoana? Lety. Fa tsy ohatr'izao kosa rangany ny eritreretiko hisarahanay a. Ay! Mbola tsy mahafoy azy fotsiny aho hoe dia vita e. Ka mampalahelo indray anie kialy. Shi! Ianao aza mahita tenenina eo e, misafidy fotsiny izany e lahy. Efa fantan'izay fa miaraka tsika dia ilahy no misafidy na zany na izy. Mbola mifanaraka tamin'izany misafidy izany koa anie tsika e. Angatsy tadidiny ringa ka. Ka rehefa arany ihany lesy dia zay a. Ela koa ohatrany hoe mbola malahelo anazy izany, tsy azoko mihitsiny. Ndriko. Fa zao fotsiny e, izay tian'ilay hijanonana ihany io. Fa zao a, aza atao ela intsony le izy. Omeko 2 jours ela. Lety. Mialy kosa rangahy. Izay fotsiny fa. Aza mba manao an'io rangahy fa tsy. Fanaja. Way, dada, manaitra koa ianao ka. Fandeha ho aiza vao maraina? Andeha hivoaka kely ihany aloha e. Hivoaka kely aiza? Tena marina andeha hiresaka amina tenaina fa... Maninona? Ka niantso ateo ne izy. Dia ho any ihany. Ka misy resaka ho ataony amiko oniko. Fa resakinona hono izany e? Mbola tsy haiko rery dada. Tsy ho momba anay ve izany? Zao no tenika aminao ry Fanaja. Na inona resaka ifanaovanareo ho any, ny teniko amin'ry dia ialàndry iny lehilahy iny. Azo? Dada koa. Maninona e? Olona efa sady tsy vambany toetra mpamono dia tsy haiko inona koa izay ara-tsiny mbola tsy fantatro any. Dia raha ohatra hoe milamina koa tsara ve izay dia... Fa mbola zany ihany angano eritreretindry? Fa tokony ho inona moa? Iza koa moa mahalala na mialana na nadala azy tany e. Tsy zazakely akory iny ka hoe adalaina fotsiny dia iny koa fa manaraka. Fa ny mavanandohany ny be dia be raha izany e. Sady tsisy hoe miala fotsiny izany fa izy ny lehilahy tery-saina. Fanaja. Manahoana ry? Manahoana ianao? Eo aloha mipetra e. Dia tonga dia jereo izay sakafo tiandry fa za ty efa nahazoko. Oka izao rery na tenaina. Fanaja. Fa ahoana e? Iresaka ny antsoinao aty fa tsy sakafo dia tsy hijanona ereto koa e. Dia nazy framboise fotsiny aza ve dia... Oka izao e. Eny ary. Fa zao akiny tena nampiatsoko an'ry aty e. Mino fa efa atony ry androany fa mifona Fanaja. Mifona? Eno pardoko. Haiko hoe tsy netaka iny nataoko. Sioka. Mifona aky fa tsy amerina atsony a. Tena marina ve zandry na tenaina? Dia angataka fionana amin'ry ohatr'izao ary ve ara hiteny an'izany raha ohatra ka tsy izay. Dia ataonao ahoana mialaka? Aza miasa saina amin'le kiala ratsy iny ry. Netsika aloha eritreretinako. Ka ahoana moa no nanako toko fa tsy miaraka intsony nareo? Mbola manana fomba-tempo amiko ve aloha ndry ry Fanaja. Tianao loatra ary na tenaina. Zay e. Dia ahoana ary na tenaina? Mialo marina. Ary mora nampitoniana kosa kaikala. Na tenaina ny etiry mialy e. Hitako mihitsy. Avelao an'iny fa tsika indray aloha zao ny etiko.
Fa tazotazomy amin'izany any aloha mba tsy hankalankiala be anahy fa za zao tena mbola tsy niona taminazy mihitsy hatramin'izay tsika traingo izay. Kala ondry alamindamindre fotsiny rehefa hitandrio dia milamako. Mino aho mantsy fa efa matoky iny fa tsy miaraka atsony tsika sindry. Fa izy kosa aloha tena be fitiavana amin'ilay. Zany ka tena hoe taika. Tena hoe mbola mavita mijanona foana malgré tout. Fa ty aloha farandriva eo any teo amin'ny toerany efa lasindry ohatr'izay ka. Ohatray raha reny areta amin'ny fanajy reny kosa aloha na tenena tena tsy vitako efa ela dila fa tsy niandry anao teo izany. Ndry ty koa ka naninona ary ndry nanaiky niaraka tamiko e. Ohatran'ny fitiavana taitra tampoka fotsiny. Fa taitra tampoka hony ohatran'ilay vezana le rehefintsika niaraka dia tena ohatran'ny tafalatsaka tampoka koa ny tena marina. Kosa fa ndry koa aloha tena reveko ty bika andry ohatran'ny gitara ty. Sady aleo koa aloha ajanona an'ilay resakinareo sy fanajaka. Zay ny ho ahy ao aloha asiana dombera kely amin'ny fiarahantsika dia andao mba hitainsa kely. Sady tena tiako be zany raha vao mandeha zany fa andao aloha tsika selandy. Tonga dia milay be mihitsy zaniko. Bingo colombiana zany e ao. Tonga dia mandehana fa aleo aloha akalavery amin'ny bary ery fa ohatrany efa ho lany reto. Okey ary aza ela. Vetivety ka. Miandry an'ilay eny amin'ny pista zany e. Kairanga. Dia aveo tsika mikaraksa. Okey. Manahoany aro? Fanaja, manahoany? Ary aveza ela zany, nga tsy nianatra? Vao andeha mihitsy aho samy fanena amindrio zoko. Hay ve? Ela zany vao andeha moa za ody fa avy nianatrako. Efa milamina be zany dry efa ody fotsiny sisako. Ary mba manao ahoana aloha nareo sy nantenainao e? Ao e, milamindamina ao aloha. Milamindamina? Tsy tena milamina zany? Tsi, ela koa. Ka zay raha mifahazahoako an'izaniko. Milamina re zay a. Ndry koa ve moa dia ho tereko io teny mifanohatra amin'izany eo fa rehefa ozy-ndry hoe milamina dia eny ary zaniko. Ka inona koa moa no teneniko amin'ny lafeo raha hoe zay? Tiako. Sa hoe nisy an'ilay natezitra ny nantenaina tamiko indray mandeha iny dia sao lasa tsy te tantara zavatra amiko intsony ndriko. Zay indray aro. Tsarovo fotsiny hoe fitiavana indry amin'ny manamako andriny ana. Izay ny antony indrindra fanaja. Tsy nieritreritra afa-tsy ny hoe atonga saina ny nantenaina fotsiny izay ny antony indrindra. Eny fantatro ne zany ary tena tsapako mihitsy fa zany hoe nantenaina ny tezitra tamin'ilay izy. Le riko moa tonga dia miseho be fotsoniko. Fa aleo aloha zany dia efa sao dia taraka fa rindresaka amindry eto fotsoniko. Eny ary mazotoa ela. Zay dia mazotoa koa fanaja. Fa dia mbola miaraka zany nisy ilay nantenaina an-dozy iny. Fa maninona koa izy ny ataony dadan'izany? Fa tokony hoe ahoana? Le azavaniny iny zany? Fa maninona zany dada raha tsy manao ny olona miaraka amin'koatra izany? Azafady zay ihany koa no tiako fantatra. Ninona ka? Le nareo mbola miaraka ka. Fa maninona zany zao zany? Fanaja, fandritivy aloha azo nody tamin'iny mihitsy e. Aza miteniteny foana eo ry dada. Koa hita fa efa inona tsy nataony iny ka mbola ifikirana ihany. Efa mba mifampiresaka anie izay e. Efa mifona izy dia efa mifanazava izay. Dia ninona koa? Any dada koa zany. Olona efa tsy vambanina ohatran'ireny ve dia mbola atokisana ihany e? Na zay avoaka ny vavandreny aza ve tsy efa fitaka daholo raha ny toetrany? Ndray kosa mba aza manao an'izany kosa moa ry dada. Efa natory tsy natory mihitsy zao ka manasa tanana raha misy ny sahotaka. Nendry dada koa zany dia tsy mba maniry zavatra tsara mihitsy. Ka zaniko efa ho tsinjoko eto sady mantsy. Ninona indray zao zany? Ny afotsiny fanaja dia efa niteny efa nanoro hevitra ihany koa fa ianao mibesaina.
leo mifamaly amindry amin'ny resaka ohatr' izany koa fa ohatrany hoe tsy fitiavana mihitsy. Odio na tena ina Oay lety na tena ina mialy Fanaja. na tena ina de sahanao ve oka aloha e. Fanaja. mangino ndry e sakaiza manoto ndry de raro miveso zavatra hitako zao a Zay ny natory fotsiny e. tsaratsara fakanena eny ampandriana kosinareo ka Fa hatraminao viana koa nefa ty tsy mandondony ty e. mba nisy nanafenanareo ny alikanareo ohatr' zay zao zany ny tokony omenao azy Ka ndry koa ny mialy a tena tsy naposiko mihitsy ny firehefarehefa amin'ny fisaina ndry namanampamadika ary androany Pietra tsara alory Fanaja. miala ianao e Marary eky izany a. miala ho ianao a Fanaja ho a. Marary zany trikaly amin'ity fazatsotso to mavoloko a. ary inona ny mampitsoka anao e matoko toy tena mbola azoko tsaratsara teo Fanareo ve alika e. Ay, oay azafady tena azafady Fanaja, fa ino ty mampopopy andry avy any e? Fa avy aiza zany ndry io zao dia andeha ho aiza koa? iaro Otry, fa misy inona ary Fanaja? Andao aloha haka sisiny kely eto tsika ka. Fa manino ndry mitomany e? Teneno hoe misy inona? Inona mampitomany andry ohatran'izao ary Fanaja? tratrako tory zareo riaro a Tratra? Fa iza ny tratra ndry taiza? fa ina tena iny ry tsy mialy le namako iny tratrako tao an-trano tory zareo Maninona? tonga tamokate zany efa tsy nampilaza azy kanjo hitako tory zareo Andrekako. Tena efa mba tsy rariny tsony kosa aloha zany ry Fanaja. Tena tsy rariny kosa zany ataon'le ry zany e. tena nanenenako no natokotoky an'iny riaro takizay aho nahalala ny fiarahandreny tamin'ny voalohany tena mipetraka Fa nga efa nahafantatra ny fisiany zany koa ndrika? efa fantako ne zany fa mifona tamiko izy de nilaza izy fa tsy miaraka tsony zareo Tena tsy mety amin'izany kosa aloha fa tsy maintsy teneniko iny bandy iny ry Fanaja. Tena marina e, na ho faly iny na ho tesitra tsy maintsy teneniko iny. tena hainona metakary aro hainona nararotra fitiavako azy Andray, ary mangina aloha ndry aza mitomamy be ohatran'io ka. Raha misy mahita amin'izao any hafahafa ihany ry Fanaja e. Ao moa mangina e. Mangina moa e. ary aro e Mangina ho a. Ao fafako ny ranomasindry. Ty misy mosoara ao fafako. Tsy Fanaja very le ty. Fanaja. Ay, zao ny atao aty ivelany aty de mibando mikorontanina any an-trano any. Oka kosa aloha lesy na tenaina milamina ihany aloha lahy. Fa inona koa ny lahy efa sady mamiana ny olo tiako sady monsieur mamafamafa ny tarehany io indray no mangina ianao ry na tena ina ohatray le ty. aza mba tsy aizanao miaina ety andalana ety mihitsy zay a isy anaovanareo ny fiainanareo. so de verinao fa alika ohatranao daholo ary ny olona ka anao ohatran ny ataonao Moramora vavany ty a. Fa iala vely ty ahoana? Fa manino izy fialahany laha ohatran'izany? Baiko ranga iala ry bainina va inona ny idirany lahy amin'izany e. Ela koatra miditra foana rehefa momba anay a. La zao ty rehefa Fanaja mihitsy ny tsy ary ty lahy. Amin'ny manamako azy koa lesy ny arovako azy fa aza manao an'izany lahy.
ary vehivavy koa efa tsy lehilahy mitovy amin'ny lahy akory ka anaparany lahy ny sandriny lahy eo a. Fa inona zany ny tedaviny lahy tsy hitan'ny lahy agnaty sandroko ty. Ialahy zany ny asiako. Asa miady amin'ny heure aro totsika andeha. Ty tena ty fa andeha ho aizy mbola mila miresakitsika. Miala ianao tsy manana resaka ifanaovana aminao tsony Afianao ny lara nga izy a. Aza tazotazominy lahy eo izy. Zay zany ny teninao farany fanaja. Zay Tandremo ary mitaditady anà. Hatramin'izay azy efa nanenenako. Ary mba mieritrereta lesy. Raha ny fitiavany fanajany lahy ve lesy de reny nanaovany lahy anazy. Jereny lahy loa. Tsy miditra ho alahy. Eo amin'ny varavarana ihany lahy. Ary eto any koa rakany eny lavatsy. Mangina amin'izay ry fanaja. Ndao andeha. Zay zary zany dadany to mbola mihidy ihany ny trano. Totsy ny teny tamiko izy nefa miteny melo foana izy rehefa sendra tsy atao trano na tratra arivo. Zao nefa ty efa amin'ny 9 arivako. Izy koa nefa tsy niasa fa mbola congé. Zay zary. Sioka. Aleo aloha andeha sola akanjo kely dia anaingina sakafo avy eo ka tsy ho avy foana fe izy. Sady so ihany koa aza mbola tsy tato fa raha zao angamba no hitany amin'izao tsy haiko tsony. Maso ty bongo be ohatrin'ireny inony ireny. Tena maharary mihitsy ny lohako izany ka. Ary taratasy inona koa ary eo ambony fandrianako eo. Rasy hoe fanaja andeha kely aky dada. Aiko fa mety tsy amela andeha indrira ny teny meloa. Akasaina kely fa leo ny resaka ifamaliantsika mianaka ato an-trano ato. Tsy haiko atory ianao nefa ny mba mahasoa indrindrandriny tiako katsahana. Sainga mahery lavitra moa indriny fitiavana n'iny olona iny ka tsy hitako atao ahoana. Tsy maniry ny ratsoanao akory raha miteny fa tsy asambatra anao iny olona iny. Tsy zakako ny fahitananao mijaly nefa eo ambany masoko ihany. Tsy azoko toroina lalana akory fa efa nisafidy lalanao ianao. Tsy tezitra amindry akory dada. Any ambany vohatra andro vitsivitsy fotsiny fa aiko hoe tsy maintsy teny andry foana raha eto. Saingy ndry efa tsy rehetra fitsoka raha teo itsony. Ary minoa fa rehefa miverina avy any manaiky ny safidindry rehetra ary anoanandry foana. Mifona raha nisy nandratra ndry nefa voalazako tamin'ireny fifandirana madinidinika tamintsika ireny. Averiko foana nefa hoe noho ny fitiavako ndry noho ny tenenako sy nanaovako ireny satria tiandry dada ary tsy ahazaka ny famorindrina ovinana. Tiany dada ndry fanaja veloma vetivety. De mino fa misy sainanao tsara koa ny fotoana tsy mahay eo Andray ry dada. De tsy mba naplaza meloa akory ianao nefa ianao andeha. Eny tsy manome tsiny anao betsaka loatra ny disadizantsika tato ato izay. Fa tena ninona loatra re ihany nanam-pelotsy ny hainanao akory ry dada. Sao aty maratra indray. Ary tena fotoana ilaiko be anao sao na te efa haiko fa tsy maintsy hopidinao ary heninao sao nahazo anazy sao. Tata.
ka izay fanaja. Dada fa maninona ny teninao sahady ahy dada voaza teo moa ianao Fanaja, mangina ho aza mitomany be ohatran'io fa tsy mety anie e. tena tsy rariny sary aro fa maninona ny teninao zany dada sahady ahy Eny manaiky an'izany any ava tsika ny kely fanaja lahatra ny ety ambonin'ny tany e. Mahereza marary loatra mifoko ry aro eny tsapako anie zany e. taratasina nova velomavo ho any mba mifokatra izy fa naninona ny tesetrasetra taminay fiainany naninona ny tratralozam-piarako ty izy Fanaja, aiko akio hoe mafy be amin'io zao nefa tsy rariny naleoko za maty eo amin'ny toerana za miteniteny foana ohatr'izany ity fanaja. mafy loatra zao ry aro fa teo inarany ratsy nataoko ny tetotona amiko daholo zao zavatra rehetra zao Mahereza akio fanaja. Mangina ho afa tsy mety any tomany lavo io e. tsy hitako tsony izay mbola antony velomako Fanaja aza manao an'izany ho andry koa. dada fa naninona ny tena ndetako zao ianao de tsy mba nanana resaka farany taminao akory mbola nanatena iona aminao anie zaho fiany mba mivohatra anao nefa tsy tonga tany am'izay nikasainao alekory ianao de lozanao ny tany mbola masaika isara aminao ny ratrapoko anefa tafavelona ianao nefa ianao tsy afaka ny amana intsony eto anatrehako eto Fanaja, nitsangana eo moa e. voaza dada mbola milanao Fanaja, Fanaja ho a mangina kia ao mitsangana moa e. fa inona moa zany le tena antony netsona ho ahiona aminao taty tsy mba tindry angary fanaja raha mba ohatra hoe miara misakafo kely tsika ka tsy manam-potoana ela be olanina amin'izany ary na tena ina ndray kosaky zay olazainao lazaina fa maika mahafatifaty misy any indry rehefa mahasika kely ohatr' zao ary aleo andera ohatra ka tsisy akory le lazainao fa zava-dehibe ilanao fampiresahana amiko ohatra ny laninao andro ty fotsiny atsiny ka naninona ary indriny mbola nanaikiona tamiko any raha hoe lany andro ohatr'izao ohatray ho aty lehilahy ty ka tsy hainao ngano fa zory fanaja za mino hoe mbola noho ny fitiavan-dria foana matondry mbola manaiko mirediredy zay tena hevitry ndry farany amin'ny momba antsika aza ny tiako eny fa hevitry farany inona ihany moa zany ny andrasanao tsy mazava aminao hoe efa vita ny amintsika eny efa vita tokoa ny atsika sangy vita avitainako fa mbola tsy niteny zay tena tendry farany indry fanaja efa haiko anefa mbola ty andry taoko adala ianao ka ho tezitra ka sahy teny mifanohatra amin'izany eto masoko ary vendry sioka zao no izy ry na tena aina raha momba antsika sainao zany efa tapitra hony aleo fa ranona fa efa ampy zay fa inona ny ampy anao ka ampy anao sy zioga rehetra efa nampitondrainao ahatra amin'izay maninona zany hoe hiala amiko tanteraka zany ry fa ngaho ny tontolo efa nahazo tokotoko tany amin'ny mesearo tany aza-pidirinao amin'izany ny zanak'olona tsy alika ohatranao akory ka hoe namako akaiky indrindra ihany no eny tsy alika izy fa babakoto angambako moramora ihany koa ny vavanao ary ho aizy ty tananao petra tsara tsy olona nananao fahefanantsony akory ka mbaiko ranga tany
misy inona kiry fanaja ny antso anahy tampotampoka be ndry e? Mba mila namana rery aro a. Mila namana? Mila namana mba hitantarako izay mavesatra amiko. Hainao ihany fa dady efa tsy eo intsony. Tsy mba afaka hitantarako an'izany rehefa any an-trano. Vonina ianao andriaka zary fanaja raha ohatra hoe izany ary manamanamo izany e. Misaotra betsaka sahady ilay izy a. Fa tsy aleo ve hijery toerana mety hipetrapetrahana aloha tsika e? Aiza re hito ampitantsika eto misy ka raha ohatra ny resto kely izany fa andao tonga dia ora nga? Ndao ary e? Sivoka. Ka zao ny tena niantsoko an'lahy e. Tonga dia teneny rery fanaja. Mihaino andriny eo aza e. Ary tomatomany ianao e. Avy niona tamina tenaina io. Avy nisaraka tanteraka taminy. Izany ve fanaja? Ary aza mitomany ohatran'io aloha ka. Sao dia hanimba andry kosa aloha ty ranomasilava andry ity e. Marina raha tsy isak'izay mihaona kosa very fanaja. Ka mbola tiako ny izy ry aro e. Saingy tsy mahasoa fotsiny. Sady avy amiko ny antony nahafaty any dada. Raha tsy nanao andray toetra amin'ireny tamiko izy tsy mba tezitra dada. Eny e. Izy ny fitiavako azy satria nanao bensaina koa tamin'ireny. Ohatr'izay neny tsy laza dia tsy maty tany an-dalana tany. Fanaja, rehefa izay ny hitandry hoe mahasoa andry dia izay izany ny tsara indrindra ny raisindriko. Fa mbola sarotra amiko ny lesy ny anatiano azy e. Fantatro izany fanaja. Olona tena nitiavindry izy. Saingy tapo daholo fotsiny aloha izay hitandry fa mbola mampifamatotra andry aminy. Ankoatra ny fahatsiarovana angamba. Iny zavatra ara-dalàna fa ny ankoatr'izay kosa ialaho daholo mihitsy aloha e. Dia hiala kely eto alesa. Nefa fianarana azy ity mbola tsy vita. Fanaja, izao a. Namana afaka ianandry foana. Dia antsoy amin'ny fotoana ilandry hafa izay ny fantatro fa tena ilandry izaoko. Tsy moramora ane io fa miny kosa fa ho vitandry io e. Zay dia aza mitomany mandina moa e. Ao alondry a. Ay, fa inona koa sy tia mampiekisitina landro anty e? Piekisitina inony e. Ohatra e. Sa le fisarahanareo sy fanaja mahatonga no ohatran'io. Mangina teo raha io vavany petsipetsiny io a. Mangina inona e? Milaza tsy tia anazy nefa zao ny atao rehefa hoe nisaraka. Zaza mba hainarana ilana vaniny ry mialy a. Ka zaho ataony lazao kosa za ve dia rariny e? Za ve tsy nanila ny lahy akory dia... Ka maharary an'iny lohako io ny tena mariny e. Ve, ao ary fa ataoko masazy kely lahy e. Mba zay haiko. Dia aza malahelohelo be ohatran'io fa zany mbola eto e. Mbola eto ngo. Maninona? Sambatra be ho aza manana ny ty gitarako tiako. Zany. Ino ako. Sady raha tsy tapitra koa ane iny anareo iny tsisy akatsika toerana mihitsy e. Efa haiko re zany ry mialy a. Ary maninona raha mba mandeha mivoaka kely any tsika androany e. Mba manala sorisory koa ela amin'izay. Fa sorisory inony e. Oaka zao ka. Tsy mazoto amin'izany mihitsy raha ny androany aloko. Indray arako. Rono ary mialy. Hoe ahoana? Nareo sy fanaja avy eo mbola amin'ny namana sa manahony? Ianao koatra ny tsy azoko mihitsy. Iny efa hitanareo farany teto iny. Iny zany ka. Gidraka. Saingy tiako aza moa elaka dia atao ahoana e. Ino tapaka ary ny sery. finamananay. Zany mihitsy ko. Ie.
Antsay ianao ry dada, minova efa sambatra ianao any. Dada, efa navidana nanapa-kevitra saraka tamin'ilay tsy vaniniana anie ahy. Eny Fanaja mbola tiako azy izy, te-akala azy ratsy noho ny nataony, ratsy noho ny fitiavako azy tsy tesitra ianao ka nandeha tampoka ohatran'ireny. Ohatr'izay mantsy mbola teto ianao ry dada. Sioka. Ary nareo koa sarina tenaina sy mialy. Alahelo mandra-pahafatoko nareo. Ianao ny tena fototra ny fijaliako rehetra ary natenaina. Ndre koa sary mialy, mba namana nandrandraina nefa sandry mivadika tamiko. Tsy sokatra aminareo, tsy mihitsy mivokona ny ateserako aminareo e. Fanaja! Kala tsy vaniny te. Bonjour akia. Somba afaka miresaka kely aky tsika sindry? Tsy manam-potoana amin'izany efa miala tsiny kia. Vetivety fotsiny any aky e. Fandry io ve zany dia mbola mieritreritra fa mbola manana resaka tokony fanaovana amindry foana ary ny zava-bitandry tamiko. Eny e, ka momba an'izay indrindra any aky e. Tsy fananiko any aky ry Fanaja fa ohatra ny lasa nitsirim-pitiavana azy tamiko izany ahy e. Ay kosa. Faly mahafantatra ny fisokoan'ny fitiavandry tao zaniko. Fa namandry atsiny na tsy nasindry lanjany tsony. Mahery be kosa le fitiavanao. Tena izay mihitsy angamba aky ry Fanaja. Ohatra ny tsy navita ny hevitra zavatra be tsony fa nento ny fotehitiana azy fotsiny. Se. Eo moky mba tsofirano aky izay rehefa mba efa vita ihany ny anareo dia mba mamela aky indriana fa tsika ny aky mba mpinamana ihany e. Ataoko adaly indrika ho tesitra. Eo moky Teneniko andry tsara, raha haiko aza ny nanozina tsy ny ambahamba mihitsy fa tonga dia izay no nataoko. Aza mba manao an'izany kosa moky tsika ny aky mpinamana e. Fa miditra amin'ny firy koa aloha izany Drity e. Tokony niditra tamin'ny fito aho fa... Dia izao ve vao tonga aty efa valo sasany? Tena mahakamo mihitsy lesy a. Inona ny mahakamo e? Ka tsy maintsy tonga dia miandro kory vaovao aho fa amin'ny sivy le eo vao mirava. Dia inona moa izany aloha tena atarandre androany e? Sa tsy tafafo maraina? Zary ny tena tafafo maraina fa nisy dia volona nelingely izay koa ny lalako ny tena marina. Aza dia mahalatsaka koa ry Fanaja, nisy dia volona nelingely lahoana. Ka mifanena tamin'ilay mialon-dozy iny anie ahy e. Ny sakanany tamin'ny mihitsy angatahany resaka hono. Anga? Dia niresaka izany nareo? Dia inona ny resaka nataonareo? Sioka. Tsofirano hono izy sy natenainy, mamela hony azy e. Dia inona izany nataondrika? Lasa fa ho tsofoko rano atao inona e. Vehivavy iny raha hiadany eo ambonin'ny alaheloko izany. Io indray koa ilay lolo-po Otry, ataovy amin'ny lahy kosa ny toerako. Zao simba mihitsy ny humeuran'olona mifanena tamin'iny teo. Lasa tara-busa dia ela be indray vao nahazo. Izay ny tena nahatarana teo e. Dia eto aloha izany mba miara-mipetrapetraka kely amiko etoko. Zaho io koa mantsy miditra amin'ny sivy. Tena ohatry ny manirikiry izany ry ary le mifanena tamin'iny teo ka. Velao any amin'izay izany ry Fanaja. Zany koa ve ny animbana ny tontolo andro io e. Fa tena raha ny alaheloko sy ny atezerako angamba.
efa matoko tany an-dalana tany mihitsy. Tandremy any le fihetsem-po ry Fanaja, sao ndia hanaonao foana any. Marina moa izany. Tantaraka zavatra ianao ry nantenaina. Inona indray hono ka? Ny fanena tamin'ny Fanaja anie za tamin'ny maraina. Izaho koa e. Marina izany. Fanena tamin'ny Fanaja taiza ndrika? Teny amin'ny zareo teniko. Teny akaiky ny arean'ny bosy teny moa izany e. De Mba hamodina angataka resaka tamin'ny kiala e. mba resaka inona hono nangatahan'ny mialaka? Ka mba nangataka taminazy fotsiny hoe mba mamelao anako. Dia mba hitsofan'ny rano atsika koa. Hitsofan'ny rano atsika? Eno ako. Dia ahoana ho izy ka? Tsy nisy izay niraharaha iny an'izay fangatahako izany akory fa ny lalany ihany no zorana. Za indray no lazainy fahadala angambany. Hita fahadalako. Tsy hitako hoe inona ny tetatetavana nanovana an'izany any. Sady miseho miavonavona be mihitsy ny kiala e. Nefa za mba sady efa mba nanazava ny antony rahako tamin'ny lahy ihany. Mba manahoana marina re ndry andro Fanaja izay. Sioka. Sahala amin'ny malahelo andry izany ako. Tena mampimehana mihitsy io Fanaja iny. Fa le nateny tiako aloha ve mba meno anay e. Ohatry ny navelanao ny teny reritety fotsiny a. Mihaino re ary miala fa inona ary ty e? Ianao ary ohatry ny lasam-borona be tampoko izany ko mihaino. Nomboka indray le ilavaniny a. Mila vaniny ahoana koa e. Eo aloha ianao fa handro sakafo ahy e. Iaro, fa inona ny ataoko aty? Torana tampoka teny an-dalana ny indry le tsika andeha hody avy nianatra iny e. Dia tonga dia nentiko taty amin'ny hopitaly alohako. Zany ve? Eno moko. Iaro reraka be aho zany. Ary andeha ho aiza indry maka aina tsara aloha aza miarina eo. Fa inona hono mahazo aho izy ny dokotera ka? Za aloha matory akia na ny arerahandry aza ny hita be amin'ny endriky indry mihitsy e. Ao miverena matory ihany aloha. Fa mbola tsy mody ihany zany. Mody ahoana e. Tsy maninona ny ana hijanona aty aza mandra-pahasalama indray tsara aloha e. Dia ahoana ilahy ka? Janona aty foana koa zany. Atsola izy bebe anay a. Ao anaty telefona koa ny numéroany. Asavy miakatra aty izy fa any ambanivohitra daholo mantsy ny avanay avy amin'ny dada. Ny avy amin'ny eny no ohatry ny tsy ho azoko atenaina fa efa ela tsy nisy faneraserana tamiko. Bebe anareo moa izy teo. Ao ary fa atsoiko izy avy eo zany fa aza miteny betsaka ho aho aloha indry fa tena reraka be anie. Matory ihany aloha. Dia aza tao ela lesy a. So sahirana amiko ety ela nefa elaza zao tokony hianatra rapitso. Zay aloha fa atory ahy. Za koa zany aloha andeha hijery sakafo aloha dia miverina eto ihany zay so dia misy zavatra tiandreo hoanina aloha e. Inona ny tiandreo hoanina? Ka rehefa hita ny lafa afaka hoaniko fotsiny dia mety daholo lesy ao ary fa haiko ny tiandreo ka. Ao fa to dia hoetiko eo dia maka aina tsara aloha Sioka. Tena mampalahelo amin'izay indry Fanaja ka. Reto-po ny mahazo andreo izy ilay dokotera teoko. Rehefa tena grave be mihitsy. Izay indry Fanaja. Maninona koa ary azany fa ohatrany henoko ohatran misy zavatra hafahafa tsapako izany ko. Ohatrany hoe misy zavatra ratsy manindry mandry azany ko.
Fa misy inona re? Fanatsa? Ohatra ny fanatsa ny olona tonga tato an-tsaiko voalohany teo e. Ry lanitro, dia sanatria ve misy zavatra mahazo amin'ny fanaja? Ka mety hoe zanga mba malahelo azoko. Manenina tamin'ny vitako tamindray aky ary fanajako. Ny tena marina tsy nisy olona nyty atao reny tiavandre are mihitsiko. Zao moa efa nielandre vao mahatsapy zaniko. Fa tena oatra misy tsy milamina mihitsy rangahy. Misy zavatra hafahafa mihitsiko. Aleo aloha rangahy isotro demoma kely any ivelany any ka. Mety angamba aleo rangahy ho any amin'ny aro. Lery zao mety mahalala momba ny fanajako. Mialy. Vao ivoaka mihitsy angaela zany? Eka, arak'izao hitanao zao ko. Fa ho aiza ianao e? Zao ve le zavo mba tonga aty amin'ny landraiko? Ka ianao koa moa tonga dia tonga tsy mampilaza mialoha akory nefa za tsy mahalala an'izay programanao, ianao koa tsy mahalala an'izay programako. Shela koa zany fa ho aiza ho ahy ianao? Zany hiaraka amin'lahy? Mialy mandehana aloha mody fa tsy afaka hiaraka izany tsika raha zao e. Tsy azoko mihitsy koa e lahy fa ahoana e? Hoatay lety fa inona ary ny tsy azondre amin'izany e? Efa hoe mandana aloha mody na tsy haiko izay afaka lehandre afany fa tsy afaka miaraka amiko aloha ndriko. Izay marina koa tsorina ary natenaina. Fa marina inona e? Hifanao fotoana amin'ny vehivavy hoe za dia izay fotsiny. Ka lehilahy indray ara ve ny hifanaovako fotoana e? Hoatay sy andraisanao azy any rangahy tsy olako a. Antrairina tenaina. Ka ny sainao mamorona an'izany eo dia eritrereto hoe zay zany rehefa zay no tianao eritreretinako. Sady maika koa rangahy mibandy fa mbola lanianao eto foana koa ny fotoanany e. Efa tonga ny tonga zao raha zao. Velomy ianao e. Antray. Fa inona re ty zavatra miseho ty ry lanitro? Soseromy efa ho 5 andro ny zaiko. Ty amin'ny hopitaly ny aro ny tao an-trano. Misy namany marary karakara izany ny aty nanomboka omaly hariva sady tsy nodo mihitsy le riko. Dia ho sanatria ve? Aza misy re zany e. Poa. Dia za koa aza moa ty dia nandeha fotsiny aty nefa tsy haiko na samby rafiry no ahitako an'le ry atyko. Reny koa angamba tsy manana an'le androidako. Telefônina fozakely reny foana ny azy. Normal raha ho maty lavako. Dia ahoana zany ny ataoko rehefa tonga ao amin'ny hopitaly ao ahy e? Ody. Ka tsy aro ary ve ny tazako mamikiviky be igny? Aleo enjehana fa tena izy. Iaro a! Ory aro a! Aiza izy zany e? Ohatra misy misioka koa zany e. Ary ohatran'ny fisikana natenaina anie zany e. Iza ry za io kay tena le rity? Aiza izy zany raha iaro a? Dia ahoana ny fandehany e? Manahoana aloha rangahy? Salama letsy. Fa mbola misy mamaikamaika kely anazy lesy aloha dia ohatrany tsy afaka hiresaka amin'lahy angamba ny aloha. Ka ilahy mihitsy anazy hely tia ny enjehako e. Tsy zany mantsy fa mba misy zavatra saika ho anontaniako an'ny lafontsoniko. Fa resaka inona nefa zany e? Fa iza moa le tsy raha tsy fanaja. Momba ny fanaja ny tiako mba anontaniana ny laka. Momba ny fanaja? Eno ako. Fa ngalo efa ian'ny lasady ny vaovao e? Fa vaovao inona ly ty a? Tsy naheno ninona mihitsy ako.
ohatra nisy zavatra nanindry mandry azany fotsiny fa ono ahe salama tsara velo ty izy ihany a. Izay ngamba lesy izy voatenina salama amin'ny lafiny rehetra afaka tamin'ny fangiry firiny tany. Sioka. Maninona? Ohatrany tsy mazavazavana izany koziny lazandry bainy afaka tamin'ny fangiry firiny tany ahoana ny ty a. Izany koa ve dia tsy azony lay e? Mila azavaina tsarako. Hainy lay ihany tsika vakarabola ny ala nianatra. Io moa lesy mba lazao tsara fa azahodinkodiny ohatran'io a. Zao lesy maty lesy fanaja. Maninona? Ataovy kozy matsa kosa lesy fa tsy miany avy ela. Zany ve lesy dia any anina fa le tia koatra ny zazakely le maty izy. Izay ny teneniko an'lahy teo niditra hôpitaly taty izy tamin'ny maly dia hoe areti-poko ny nahafaty azy. Aiza? Ary za hita an'lahy io mainka andeha hikarakara ny taratasiny koa mahatonga nahita an'lahy zao. Mbola naka zavatra taty ambany taty amantsy. Ny avany koa natsoko teo fa mbola any an-dalana ny daholo fa tsisy tonga dia tsy maintsy za zany aloha manao an'le iziko. Mbola vo any ambanivohitra hiakatra ty le fianakaviany rehetrarehetra. Maty ale ty fanaja. Natianainy? Dia ahoana ty? Bonsoir. Fa inona ny ataonareo aty? Za dia manao toy io lesy fa tonga izay mba mitany adidy farany amin'ny fanaja. Sady namako koa nefa anazy. Zay indrindra. Tsy tia hanao anareo atao mason'olona tokoa aloha za. Sady aleo ranga tsy asiana disadisa mihitsy aloha. Afaka mba mijery azy farany ve aloha izay e. Ay, enkeo fa tonga eto koa moa zany lahy ve dia tsy handeha. Sady za koa nga moa avany akory ka afaka handraran'izay tokony hijery anazy eo e. Miaraka ary natenaina fa tsisy hoe mandeha erery ihany izany. Fa miaraka hoana akory mialy mijanona aloha ndry io ka. Ianao ve ahoana e? Sa mba te hijery ihany io ka. Fa inona ny jerenao ao e? Sady lahatra io malahelo be noho ny fahalasana io ve dia andao ary rehefa hiditra koa ianao fa tsy za indray ny anorananao eto e. Vehivavy atala efa faty afaka mbola mahasary-piaro. Ary mba mandehana tsara ary mialy fa aza mitakisikisina amiko ohatran'io a. Ianao koa zany. Fanatsa dia vata mangatsika andrify ekisy samy manolona. Zao zany natao ionatsika farany. Iny mety hoe tsy farany fa natao ionatsika indraiko. Ndre efa tsy afaka hiteny tsomoko, tsy afaka andreny fifonako akory, tsy afaka alala fa nanenina tamin'ny ataoko andry rehetra kiary fanaja. Ohatray roatra ny ova-piatamiko izany eny ny endriko fanaja. Sa ve masoko mijery nohatra ny hafahafa? Roatra ny tarihan'olona tezitra mafy eny izy izany. Fa ahoana koa ary izany endriko fanaja izany? Tena ohatran'izao mihitsy ve? Hatramin'izay nidirana teto izay marina mafy raha tsy ohatran'ireny tarihan'olona vinitra be ireny no hitako eto. Nefa olona maty. Fanaja mifona kia. Aiko fa tsy misy manam-pitiavana ohatran'ny tiavan'ry anay. Mafy ankizy izao tsy nahay ty andry araka amin'ny tokony ho izy nampitondra fahoriana andry ankiry fanaja. Lety fa inona koa ary ty ataon'le natenainy fanaja. Aleo sy toy maivoaka aloha ka. Sala amin'ireny olona adaly ireny. Fanaja Andrikako
Zany raha mamalala mianatra tsony le ty mitomany eto amasin'olo leto maro Fanatsa. reny le sizy ty anlahotra ny reninindrena Mino nataony latsinitsinina fatratra erika rehefa maty izy vao ny ataon'la io Ferena moa. ary toa misy raha maso latsaka le ty Tsy mifidy raha fahafatesany. hafahafa zay avao nahita le ty mitomany Tovavy tsara tarehy. eny mety malahelo amin'izao zava-misy zao koa ngamy le riko Tsy sakako hoe. ny efa maty zany vao mba hitoman'iny le fahoriany indrindra le hoe Tsary ahy. Nantenaina andao hivoaka fa inona ary ty atao Tsy laty mila e. Ao ndry ranga. Nantenaina Ao ndry fa aleo hanala foko e. inona ary ty Tsy mendrika ny amelany akory anao zo azy. Niaritra mafindindra tamiko ane vehivavy io ry mialy e. saza mitapitapy akory anga fa andao andeha Miala ho a. Mandeha andry rehefa andeha. zay izy e mba milamina raha ngalo nareo fa manakorotana ty anaty fahorian'olona ty a Yaroa ka sy avy mivoaka io ka manala baraka tena fotsiny Fanatsa. boy tena tapaka koa le jiro marina Jira. aleo aloha za andeha hijery an'le lampizary ambany arivo vidiana teo anampianan'io anazava eto ka Nantenaina tazomy aloha fa matahotra ka Fa inona koa mampatahotra anareo io e. aleo aloha ny bebe fanaja ny anontaniana hoe aiza ary le lampizity io tsy hitako koa na lean'le izy Nantenaina matahotra ny eo azafaza mikitikitika eo ianao e Fa mikitikitika inona koa fa mialy ve lasa daly e. Zary mipetraka tsara etiko. ka tsy elandry ara ve zany mikitikitika anazy zany e So dia avery rehefa kilalao ary ny atao aty ka. Inona ny sangisangiko amindry amin'izao maizon'izao ka. de tananisa zany samy mangatsika be misafosafo ny tendako izany ka mama Fa inona zao ry mialy a. Fa so dia averinao va spectacle ary le atiko miorakoraka eo ianao e. misy tanana mangatsika be ao manafosafo anahy tena marina sory mialy a fa inona zany le mampiorakoraka be aty amin'ny fahorian'olona ty e Tsy haiko le sy mahazo an'io fa lazainy fa misy misafosafondray ny tendany a. fa ela ve zany ry Nantenaina tsy mino ana mihitsy zao a mandehana mivoaka mihitsy aloha nareo dia vita ho any ny fifandiranareo fa tena aza mba atao tsinitsinina ohatran'izao kosa raha ngah le fahorian'olona Mipetra tsara ianao ry mialy a. Na tonga dia mandehana raha mivoaka any fa ohatran'ny makaleo be a. nareo mihitsy raha ngah ndana tonga dia miaraka mivoaka any Preto aloha reto lapsy entin'ny lahy reto e. Ao fa hivoaka izay avy eo. ay aiza ndray koa ary le brike teo ty lesy aloha tazomy kely ary Ao ary. ao aloha rihatra tsiraidray dia mapetraka eto mba hanazava an'le trano Sioka. Tazomy aloha ty fa mirehady ty ry mialy a. aiza re mama Fa inona ihany e. io ry Nantenaina Iza. io mitsangana be eo alohako io izy hoa mama ndraika io Fa mialy ty ve lasa daly. Ifanaja reto mitsotra tsara eto itiko. andriakako tena ratsy vovonjy teo koa zany iny lapsy iny a natsipy ny kiala fotsiny le izy dia lasa izy nandeha niazakazaka mivoaka ny ivelany any Saika mainy tranoko. andriakako fa lasa dala marina ary ve kosa ka efa mba miverina le jiroko ary aleo raha ngah ho teneniko any reny andeha any aloha fa mahabe korotana ty anaty fahorian'olona ty fotsiny jereo anie raha tsy gaga daholo le olona rehetrarehetra mibebe amin'ny fanaja za to hitako tezitra mihitsy aleo raha ngah raha anany dia tonga dia tenenina Ory mialy a. Fa ho aizy e. ho aiza Ho ajaik e ty. Fa nareo ve ao sa tsy ao e. ka Inona zao ny fanaja ny lazainao fa nijoro teo alohanao teo nefa iza ary mitsotra teo amin'nisy azy teo ihaniko. tena izy ka tena ifanaja hoa Tena raha zo ikoa ty siko ty tena ohatrany tsy tokony tena antsony e. Ohatra ny verivery sainy izaniko. Mialy a.
mitony aloha ndry mbola ao tsara ve ndry fa za maninona e fa zaho a maninona mbola tesitraniko fanajary na tenena andao aloha iverina ry anatin'ny arika any andro ty efa alina beko sady mangingina be koa ety tsika asin'ry reriny eny ety amin'ny arabe ety am'izao e tsy navita ny famela tamin'ny fanaja talohany nafatesany akory andao aloha re haiko fa samy manenina ny vitatsika tsika asin'ry zao ary fa mitatsika any adidy farany aminy mba hanrenana azany tena tsy verina ntsony kosa ka tena matahotra e fa aiza mity andro alina be ty nefindry tena tsy hoany fotsiny sioka fanaja tena tesitra amiko no itsenana io oako zao ka tsisy azany rery mialy fa andao way mama io ndray io alohantsika io ndray fanajany ino ray fa lasa mitsoaka be izy marinako vita soma tsara ihany moa zany iny ny fandevenana ny fanajako tsara le venana ny maty fa ohatry ny somary hafahafa ihany reny zava-nitranga teny amin'ny fasany reny aiza veko tsy ahoany eo dia maizina be tapiko zany le andro nefa andro mbola atoandro be nanahary iny eny efa tendry zareo avany any mantsy fa hoe nisy olona tsy nankasitrahan'ny maty ny tonga teo na tonga ny reniko dia nanorazana koa aza zany saika tsy neto tafiditra tao am-pasana ny teny mihitsy moa aza le nitondra n'le fitenenana teo fa hoe izay nahatsapo nanana olana tamindra tompoko vavony fahavelo noho ny mba hiangaviana hiala kely ny toerana aloha dia inona tenaina ny ala tao anaty olona tao sady nisintona miala koa potak'izay dia nisava le aizina be nefa niaraka tamin'ny fisavany iny koa dia lasa daly mialy tohatry mamperitreritra ihany zany hoe raha tsy tiany aza ve zany izy tamin'iny fotoana iny dia mety tsy ho lasa daly ohatran'iny dia asa aloha fa tsy haitsony koa na hoe fifandrifian-javatra le izy na hoe ahoana farany fahatsapahako azy zany ohatra ny tena nanohan-dolo be tamin'izy ireo ihany fanaja ary noentin'ny mandramaty mihitsy le izy sioka ohatra za koa ty dia variana eto fa haika izay efa miravako jereo raha tsy efa tsisy ankizy tsony koa eto alohako eto aleo raha tonga dia mandeha ilay fitaovana ary reto miparitaka fotsiny eto dia tsy mba azondre akory ve moa zany akery fanaja le lisansa tokony nalaindre tamin'ity daody miala kindria efa lasako anatenaina efa na iny efa na iny aza manatona na eo da naverinany miverena verena mokia mifona wa zavatsy anao tsony mifona wa
aza-pijaliana ke zary fanaja mifona fa eto any kiny endrika napalahelo an'isy tia nyvara mialika dia tia amitoboanadala ve sisany misy anao tody nataontsika tamin'ny fanaja koa misangamo zao nefa nahoana dia nirirery no mizaka ny vokany za mamangy aty moa dia tsy fatatotso mihitsiko way io ndray wa io mitsory be alohako io tena daly ty le ty aleo amin'izay ranga andeha odika tena tsy hitako hoe inona moa ny azoko atao amin'izao mirary soaky mialy Sioka. natenena ahoana ka tadiavo fanaja waela be koa afa neveriko mba hoe verina ny sainkay dia lira fotsiny fanaja ay mba nahatsiaro any lahy fa ahoana ly tia fa inona ny ataoko aty ka accident lesy le taxi nitondra ny lamaly tsy haiko na avy aiza lahy fa dia zao noentina aty amin'ny hôpitaly zao fotsiny aloka sendra nandalo teo amin'ilay toerana nitrangan'le loza koa za avy nianatra iny dia izay no nahitako hoe ay laka ny tao anaty lia sady efa tsy nahatsiaro tiana tao koko le chauffeur koa mantsy tsy nanina fa ialahy ihany ny vomafy dia zao aty amin'ny hôpitaly zao ka lesy zay lesy vao tena tahadidiko lahy koa aza ny ely ty marina mafy tena efa natahorako mihitsy fa hatry no malina tsy nahatsiaro tiana eny tena tro lesy iny fa inona marina aloha zany ny tena nahatra-dozany lisany tsaroany lavy eny tsaroko tsara letsy sady tsy toy ny accident rehetra le izy fa afavy tsy toy ny accident ahoana ty tsy azoko rybainina fa ahoana tairo tantarora aloha ka tsy haiko aly ty fa rehefa nandeha elaela iny izay dia ny andro moa efa somary ny amaizina raha teo ihany tampoka teo efa nisy jiro be nitaratra izany aloha amin'io nefa tsisy fiara nifanina taminay akory iza dia noy aloha tairora samy gaga ihany za sy le sofira saingy nitohizana ihany moa ny tiako dia tena ninona tatarao lesy rehefa nandeha elaela ihany indray izay dia ohatra nisy nanapaka tampoko izany dia tsy mino io lahy raha ho teneniko hoe ino nahatonga ny accident anay tovy matotra akory ty izay lesy dia le nanapaka anareo teo zany inona ka dia tsy naninona koa zany le izy mino aho fa tsy naninona lesy izy fa nahy koa ve moa aninona maninona tsy azoko rybainina rehefa tena nandalina azy aho lesy dia tandidin'olona lesy ny fahitako azy tsy vavao amiko anisy io tare io nefa toa nitsorika vavy izany izy ko rybainina ahoana moa zany ny tonga dia ilazany lahy hoe fanaly izy ka tsy haiko lesy fa ny alohany tsy natsiarovako tena dia hita amin'ny masoko teo mihitsy iza fanaja letsy fanaja eno nanao farahebe izay izy dia izay vao tsy nisy tsaroko tsony raha tsy zaho eto akaiky ny lazoko olty tena mba hafahafa indray zany zavatra tantarainy lahy zany
eny za le sira fa mbola tezitra amiko foana angamba le tsy fanazana dia efa lasa korazana azy Za aloha ry bainina tsy hoe mandatsa ny lana hoe maninona fa nareniny aretany tamin'ny lahy reny kosa aza vela izy dia tsy hanana ny alahelo eny efa naninona le tsy nanenina lafa saingy hoe tsy nahatsapa sy tsy nahalala n'izany intsony iziko. Efa maty mantsy izy izay vao nanenina lahy. oka lesy raha iaro Sioka. aza mamely mafy eo ntsony lesy moa fa io lesy mba pio kely afa mba ohatra ny te hiariny izany fantako izany Kozy ve tairo re ao mahazo hain lamy izao mety olty maninona olty ry aro fa misy inona indray le ty tsy efa mahazo haina ve lamy izao tena ohatrany tsy mahininninona ntsony any le tsy nitapany ambaniko maninona fa tsy maheninninina ahoana koa tena kozy olty sérieux ve lasa miany ihany ao hoe sory kely ty lamba lahy ty dia oktia kely ny tongotra lara mbola mahenina tsy ao hoe io hoe maty aletsy ao hoe ary rakapokapohana kely ohatran'izao ve nadaroany lampoaroa raha le tsotrany tsy mahino izany ntsony maty aletsy ry aro tapitra eto lesy ny fiainako alemy ahy zany ty aza mitomany ohatran'io ranga aloha lava aleo efa ampiresantsika amin'ny dokotera aloha io ka aza mitomany aloha lahy mangina lesy dia mbola saza mifanatsa ho ahy koa feso le na tenaina lesy aza miteniteny foana eo moa lesy tena aloka le tsy maty ry aro tsy afaka ho aiza amin'izao ntsony anie ahy aza ohatry ny adaly hoe lesy izay ho tenen'ny dokotera momba an'io aza mbola tsy haikoryko ny tsy afaka ho aiza hoana veloma le tsy raha iaro dia tena maty moa izany na tenaina voaleviny efa ho 3 andro izay ny razana tsy zakan'le ry mihitsy koa n'le nahazo azy iny paralysé tena nalemy izy vokatry le loza nahazo azy iny ary tsy azo natao ninona ntsony koa izy le dokotera fa hoe paralysé mandra-pahafatiny ino ny tena tsy zakan'le ry indrindrako sady mirairainy foana koa fa hoe fa maiza mifanaja azy hono le izy dia tena ho izay tokoa ve dia mbola vitanao ohatran'ireny ihany ve nefa efa maty sa nieritreriny mihitsy no efa diso nanendrika azy loatra tena tsy haiko 2 andro tao aorianany voahan'ny hôpitaly le ry dia namono tena teny tamiko foana ny hoe aleo maty toy izay hijanona ohatry n'iny izanyko nefa raha marina anie izany rehetra izany dia masika loatra koa nie izany fanaja tsy toetra ny fony izy mbola velona mihitsy izany sa ve hoe efa niaritra amin'ny mafy indrindra tokoa izy ka tsy maintsy namaly amin'izay rehefa maty satria tsy nahavita an'izany tamin'ny fahavelona fanaja tantara no soratany mandry any ainy nandrenesanao ny feony mananjara taina nantenaina
sarobidy fiderany ary sonia.